mangataka zany zay ny CENI hijery zany hoe anao an'ilay atao hoe verbalisation en tant que agent verbalisateur ny CENI zany no nanovanay an'izay saisine zay hijery sy anadiady mikasika an'ireo tsy fanarahan-dalàna zay efa noresahana ombenombeny nandritra ny conférence de presse zay nataony tompony andraikitra voalohany tao amin'ny vovonana firaisan-kiny. Dia miandry zany tsika zao zay hovaliny zay fanadihadiana sy verbalisation ataon'ny CENI zay. Zay mieritreritra fa hovalian'ny CENI ao anatin'ny fotoana fotsy hanao ny asany izy. Aloha CENI aloha hanao an'ilay asany satria io zany voafaritra ny lalàna tsara mihitsy io araka ny lazainy teo anatin'ilay article 238 ny LORGER, loi organique relative au régime général des élections, dia izy no manao an'izay fanadihadiana rehefa misy zay heverina fa tsy fanaran-dalàna mitranga izay. Araka ny lalàna misy ny rehefa voafaritra zany sy voaporofo zay tsy fanarahan-dalàna izay dia misy aloha zany ny sanction à partir n'ilay hoe tsy fanaran-dalàna mahakasika ny resaka fifidianana. Io zany mety efara mihitsy amina disqualification ana candidat. Fa misy ihany koa ny sazy arakeloka zay voafaritry ny lalàna, iza no tokony hanao an'izay manahoana ny fitondrana porofo manoloana an'izany tsy fanarahan-dalàna izany. Zara roa zany le izy misy ny sazy arakeloka, misy ihany koa sazy mikasika ny resaka élection mety efara amina disqualification ny candidat, izay ny ACC no miprononcer an'izay.